Amin'izao taranja baolina kitra izay ihany vaovao tsy misy sary izy ity nitanterahana tany amin'ny renivohitra iny tany Mahajanga tany tamin'ity tolakandro ity ny famaranana ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara ho an'ny taranja beach soccer na ny baolina kitra tao amin'ny torapasika. Tamin'izany nahafantarana fa vosotra tompon-daka indray ny ekipan'ny Boeny rehefa nandesy tamin'ny sarono iray ny ekipan'ny Faradofay tamin'ity famaranana ity. Teo amin'ny larana fahatelo kosa nisy ny ekipan'ny Tuiliary izay naresy ny ekipan'ny Maintirano tao aorian'ny fandakana tiro but 4-5 misaraka adsala efatra no rototo nandritra ny fepitaona ara-dalàna. Koatr'izay dia vosotra ho mpilalao mendrika nandritra ity fifanana nasionaly ity i Angelique mpilalao amin'ny ekipan'ny Boeny i Jean-Jacques izay mpilalao avy amin'ny ekipan'ny Maintirano kosa no vosotra ho mpampidi baolina betsaka indrindra rehefa napiditra baolina 17 nandritra ny fifananana. Ary farany dia i Chrétien mpianatra tokazo ny ekipan'ny Fort Dauphin no voafidy ho mpianatra tokazo mendrika indrindra. Izay no mamarana ny taranja baolina kitra. Hiditra ao anatin'ny baolina lavalava kosa tsika satria dia niditra tamin'ny andro 17 tamin'ity faran'ny herinandro ity ny fifantsanana amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny ligina Analamanga amin'ny taranja baolina lavalava. Tamin'izany ary nahafantarana ireo ekipa enina tafita amin'ny dingana famaranana amin'ity top 14 taranja rugby ity. Fantatra ireo ekipa enina tafita amin'ny dingana famarana ny fiadinan'ny tompon-dakana Analamanga taranja rugby na ny top 14 taorin'ny andro 17 farany fifantsanana nitanterahana teny amin'ny kianja Maki Andotapenaka tamin'ity faran'ny herinandro ity. Anisan'ny nanamarika izany ny tazoman'ny ekipan'ny TFA anaty azo ny larana fahaenina nisy azy rehefa nandresy ny ekipan'ny USA kady fotsy tamin'ny 20-17. Ankoatr'izay dia niakatra eo amin'ny larana voalohany ny ekipan'ny 3FB rehefa nisongona ny Kosfa taorian'ny nandresen'ny ekipan'ny FTM Manjakaray tamin'ny 4-30. Mariana fa noho ny fahazahoan'ny bonus offensif tamin'io lalao nataony tamin'ny FTM io moa no nisongonany miaramila. Tetsakilan'izay dia nilatsaka eo amin'ny larana faharoa ny Kosfa satria resy ny tamin'ny Manosbe tamin'ny 7-20 no 2-20. Ekipa Nonosbe izay mijanona eo amin'ny larana fahadimy hatrany aorian'ny ekipan'ny FTM Manjakaray. Sy nisy dikany arak'izany ny fandresena nezinezi nahazo ny RC tamin'ny 7-20 no 7-30 nanoloanan'ny ekipan'ny SOE satria dia nijanona eo amin'ny larana fahatelo ihany izy ireo. Ny alohan'ny fialan-tsasatra nefa dia nitarika tamin'ny 7-20 no 9 ny ekipan'ny commune Antananarivo renivohitra miakanjo manga eto amin'ny sary. Tahak'izao ary ireo vokatra hafa. Ny andro ny sabotsy ny 15 family naresy ny USC Coupe tamin'ny 2-20 no 5-30. Ny JST Ambondrona niondrika tamin'ny 9-30 no 7-20 nanoloanan'ny ekipan'ny US Cheminot. Ary farany ny Savonnerie Tropicale nandresy ny TFM tamin'ny 7 no 5-20. Fantatra moa fa amin'ny tapabolana no anaovana ny lalao sakana miendrika ampafadalana ho an'ireo ekipa eo amin'ny larana fahatelo ka hatramin'ny larana fahaenina. Miandro manasa-dala ny fandonany amin'ireo ekipa roa afaka amin'io lalao sakana io kosa ny 3FB sy ny Kosfa.